Ankasitrana antrany itsika rehetra mpanaraka ny fandaharana manokana eto amin'ny fahitalavitra TNTV tahaka ny mahazatra ny longonareo havanareo Tovision Mario Andrenandrasana no manolotra ny fandaharana. Manambahiny itsika amin'ity anio asabotsy ity dia mpanao politika anisany manana ny maha-izy azy satria dia mitarika fikambanana matanjaka eto Madagasikara dia ny rahalahy Samihary Fleurio filohan'ny fikambanana Tamami. Miarabanao président. Miaraba Tovision ary miaraba ihany koa ny mpanarabavao ny TNTV mety toerana sy ny any ivelany. Ny afataratsika ny namana Fleurio président ny Tamami dia ny firesahana indrindra tamin'ireny fotoany tetezamita tamin'ny taona 2022 reny. Andriamatoa président, aiza ho aiza nareo amin'izao tsangan-javatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao, fotoany tetezamita indray koa zao, hitandray ianao, aiza ho aiza ny Tamami? Teo foana moa zany ny antoko Tamami e. Tsara moa no mampafantatra fa ny Tamami tsy fikambanana fa antoko politika. Antoko politika. Ary antoko politika raha ny toerana nisy ny Tamami tamin'ny fitondrana nisy teo ka hatramin'izao dia mpanohatra. Mpanohatra ny Tamami satria ny Tamami tamin'izany dia miteny foana fa io moa hoe misy fotoana itenena misy fotoana anginana. Fa ny mpitondra teo aloha moa rahantsika marana fa tsy niaino mihitsy. Tsy niaino ary tsy nametraka considération ny mpanohatra. Ary zany ny problème misy eto amin'ny tany sy ny fahatsakana izay le hoe fanomezana tsinontsinona ny mpanohatra zay dia anisany mahatonga ny échec ny fitondrana mifandemby. Satria ny mpanohatra dia manana anjara asa mavitrika amin'ny fitantanana raha-pirenena sy ny manana anjara biriky ihany koa amin'ny fitezana ny olo-pirenena tsakanavaka. Zay zany raha ny mpanohatra ny resana. Mazava moa fa misy ihany koa ny lalàna amin'ny fiain'ny mpanohatra. Ya, ka nanohatra nareo teo amin'ny fitondrana teo aloha, nanohatra noho ny hoe tsy mitovy firoan-kevitra fotsiny ve sa nanohatra hoe te hahazo toerana tao anaty no hoe rehefa tsy nomena toerana zany tao anatin'le fitondrana ve zany nahatonga anareo mpanohatra sa dia tena hoe le foto-kevitra tsy mitovy mihitsy no nahatonga anareo nanohatra ny fitondrana teo aloha? Azadino fa ny mpanohatra dia misy lalàna mifehy azy. Ary ny mahantokony antoka matoa manohatra tsy ny olona ny toerana. Zay foana manko zany le mahadiso hoe. Ka raha nanohatra n'izany fitondrana zany zay tamin'izany dia noho ny programa tsy mitovy. Dia tsy mitovy amin'ny foto-kevitra joroan'ny Tamami satria programa contre programa io. Zay ny nampanohatra ny Tamami. Ary ny mpanohatra ihany koa azadino fa ny lalàna. Ny lalàna dia mametraka tsara hoe raha manohatra ianao dia noho ny tsy maintsy manaja ny alternance démocratique. Io zany lalàna amin'ny fen'ny loi sur les partis mametraka anao tsara. Amin'ny article 21 ary paragraphe 8 izy raha tsy diso. Dia mametraka tsara io lalàna io hoe ny antoko politika mpanohatra dia manaja ny alternance démocratique. Zay zany tsara ahafantarana. L'alternance démocratique io zany dia le fifandimbiasam-pitondrana. Nomeny lalam-pandrenana an'le filoham-pirenena lany bahoaka. Raha 5 taona nomeny lalam-pandrenana io dia ajainao zany zay 5 taona zay. Tsara ny ahafantarany maro an'izay fomba fijery zay. Dia raha tsika mahita moa ny zava-misy fa le filoham-pirenena teo aloha dia tsy natapitra ny mandany. Zay ngamba ny amin'iny. Hay ny amin'iny. Ka raha amin'izao fotoana zao ary zany, ahoana zany ny fijerinao satria raha ny lalàna mikasika ny fanoherana araky ny voalazan'ny lalàna sy ny lalam-panorenana dia hoe mandritra ny fotoam-pifidianana no misy an'izay hoe mametraka mialoha raha ohatra ka ho mpanohatra anao na hiaraka amin'ny fitondrana. Izany hoe indrindrandrindra ny fifidianana sy olombavambahoaka efa mipetraka mialoha zany satria raha efa misy filoham-pirenena anankiray eo izay manana ny pomba azy ka samy mirotsaka amin'ny fifidianana sy olombavambahoaka dia tokony any zany no mipetraka hoe hanohatra zahay na hanohana le fitondrana. Izao nefany tsy nisy fifidianana tonga ny filoha hajaina Andrenirina Mikael dia misy sahadiny ao amin'ny antenimera fa hoe 7e vice-président mpanohatra sy tana fifidiana izy nanao déclaration hanohatra an'io nefa io nitranga misy dia raha mpanohatra sa nory zareo naongana ve zany hoe mahatonga tsy maintsy lasa tonga dia mpanohatra araky ny fijery ny Tamami.
tsara moa zany mamantatra tsara ny mahafantatra ny mpanara-bavao rehetra fa misy lalàna tokoa no mifehan'ny fanoerana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Misy moa le lalàna hoe 2021-0006 modifiant le hoe loi Brunel lui le loi Brunel modifiant amin'ny article loi 2011-013 portant stade de l'opposition et des partis d'opposition. Tsara mahafantatra an'izay. De ao anatin'io lalàna modifiant io zany natao fanitsiana io de ao amin'ny article 2 alinéa 2 de mazava tsara hoe ireo parti politika mpanohatra navondrona parti politika mpanohatra de manao fanambarana officiel eo anivy ministère ny intérieur amin'ny antitany sy manao déclaration officielle amin'ny mampanohatra azy avant ny élection ny député. Izany hoe raha ny élection de député zany raha tsy diso efa roa taona sy tapany zay alohan'izay zany manao fanambarana mpanohatra ka raha nandany anao tao hoe neo amin'ny assemblée nationale de nivoaka ny fanoerana le mpitondra teo roa lasa mpanohatra ina aloha zany dia tsy manaraka ny zavatra voalazan'ny lalàna. Zany hoe vohitsakitsaka zany le loi 2011 tiré de 2021-006 tsy manaraka ny lalàna fa mety hoe noho ny lozika ny zavatra fotsiny satria ry zareo no mpanohana naonganareo ny lalàna manko raha mipetraka ny lalàna tsisy natao hoe lozika ka erisatra amin'ny lozika ny mamety anao fa ny lalàna foana raha vo tsy voaja le lalàna de vohitsakitsaka ny anarany zay aloha azadino matetika moa no amin'ny assemblée nationale de miteny hoe exceptionnel mesure exceptionnelle non ny zavatra kana mesure exceptionnelle de zavatra tsy voalaza ny lalàna. Tsara ny mpanara-bavao no mahafantatra an'izay fa raha zavatra kosa voalaza ny lalàna de arahana tsakasandava ny lalàna raha ohatra ka fitondrana manaja an'le lalam-pandrenana na manaja ny lalàna ny mpanohatra. Tsy ara-dalàna zany ny fametrahana ny fandraisany ny irmara ny 7e vice-président. Zany hoe aminao zany tokony hoe navela ho banga ihany tsy koa tahaka ny tamin'ny premier mandat tsy afaka maka ny irmara satria le lazan'ny lalàna de hoe avant ny élection mampanohatra ary nanao fanambarana officiel any amin'ny ministère ny intérieur de antany anao hoe mbola mpanohatra ve ny tamami satria ny fitondram-panjakana am'izao de milaza fa hoe retour à l'ordre constitutionnel ny toerana misy azy de oara lalaovitsika le lalam-pandrenany raha izay hoe retour à l'ordre constitutionnel ny toerana misy ny mpitondra am'izao fotoana zao azadino fa raha ny zava-nisy teto amin'ny tany sy fanjakana de le hoe tady fanovana noho ny tsy bahoaka de noho ny be marenina nataon'ny fitondram-panjakana teo aloha zany hoe tsy nenieny mihitsy tsy nieny ny mpanohatra mihitsy zany le mpitondra zany hoe efa bay tao foana zany bay tao foana iny iny le hoe tsy fenonana izy aniza tsy fenonana ny mpanohatra tsy famezana tsy lanja ny mpanohatra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ianao le mitondra firenena misy natao hoe parti politika amin'izany firenena zany ary rehefa ao anatin'ny fasiaranana mitondra mifandimby de ny accord politika ny any lalana mametraka stabilité ny olona maka fahefana na ny olona sahirana ao anatin'ny fitondrana. Any hoe le accord politika zany extra constitutionnel ivelany mbola tsy mitena hoe extra constitutionnel le accord politika fa arakaraka n'le tranga misy fa raha ny tranga nisy teto a Madagasikara zany de noho ny tsy bahoaka de niongana le fitondram-panjakana izany hoe rehefa niongana zany le fitondram-panjakana tsy natapitra mandat zay 5 taona amin'ny lalam-pandrenana azy de misy ambaratonga lalàna tsy maintsy arahana
ny lampandrena nefa de milaza amin'ny article 132 la lampandrena de milaza hoe raha misy fionganany filohan'ny repoblika de zaha fototry ny fitsarana avy momba ny lalampandrenana ny fahabanga-toeran'ny filohan'ny repoblika de ampiarina ny article 47 ny voalaza amin'ny article 47 de hoe fifidianana filoham-pirenena ao anatin'ny telo volana farany malaky ary ny telopolo andro farany malaky de enimpolo andro faran'ny farafahelany de raha tsika mahita ny zava-misy fa na ny filoha Mikaela de nilaza fa hoe ka natonga an'le tolonany hoe anisan'ny tao anatin'ny tena mikanjany eny diny tena mikanjany de ny tsy fahavararin'ny senie de ahoana moa izy ny afaky mikarakara hevitry ny filohan'ny filoha Mikaela zay rehefa nakatoavin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mbola hoanitsika tsy zay ny nakatoavin'ny fitsarana avy ny lalam-panorenana fa ny fametrahana ny filoha Mikaela misy nuance zany nisy fangatahana nataon'ny seni sy ny ndasa aloha ho avy antsika ndawary président miditra aloha de zay zany le article 132 de satria anao ny teny hoe inona marina ny zava-misy zay le question teo satria ireo fanjakanareo zany de nilaza fa hoe tsy nisy ny fanonganam-panjakana ary ny pomba ny fitondrana am'izao de milaza fa tsy nisy zany fanonganam-panjakana zany satria mbola ao anatiny ny lamina araky ny lalam-pandrenantsika sady iny fa niarana hitany atsika ny fanambarana mipopoka de hoe ravana ny rehetrarehetra zay teo amin'ny lapany ambotsiroatra no nolazain'ny filoha Mikaela azy tsy verenantsika tsony fa ny fahitana azy eo anivony tamami de mazava tsara hoe rehefa le filoham-pirenena tsy nahatratra ny mandany voalaza ny lalam-pandrenana anatin'ny 5 taona satria ny article 52 ny lalam-pandrenana de milaza raha misy tsy fahafahan'ny filoham-pirenena na tsy fahasalamana io na famaitram-pialana io na fionganana io de zaha fototry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana zany fabakatoeran'ny filohan'ny repoblika zany ka raha hita fototra ny fabakatoeran'ny filohan'ny repoblika de ny filohany ny anteny merandeo olona no mandray ny asan'ny filoham-panjakana ao amin'ny article 52 alinéa 2 de milaza raha hita fototra ozy raha hita manjony tsy fahafahan'ny filohan'ny sena na ny antenimerandeo olona ny filohan'ny antenimerandeo olona dia raisy ny gouvernement miara amin'ny tantana ny asa ny filoham-panjakana eo ndray zany le article alinéa 3 ny 52 lalam-pandrenana eo izany hoe tsy ao anaty tsy voalaza ny lalam-pandrenana zany ny fanomezana fahefana ho an'ny miaramila tsy voalaza eo fa ny SSI de nanao fanambarana nanapa-kevitra ny SSI fa natolotra ny filoha Mikaela colonel Mikaela ny fahefana ny fahefan'ny filohan'ny repoblika io zany anao ny asan'ny filoham-panjakana inona mety mahatonga an'izay araky fijerinareo azy de eo zany tsika zay de alay-panany sasany hoe ka tsy coup d'état le izy fa nomeny SSI zay indrindra azadino azadino tsara ny mampafantatra mpiaino sy ny mpanaraka ny vaovao mivantana fa ny fanomezan'ny SSI ny filoha Mikaela ny colonel Mikaela de tsy midika mihitsy hoe tsy coup d'état le acte natao fa le fanapa-kevitra ny raisiny ny SSI
satria mety hiteny sany hoe tsy ara-dalàna. De eto kosa miteny hoe ny fanapa-kevitra ndraisy ny SSE tamin'io fotoana io. Satria no fahafantarana SSE fa raha nitoy ny krizy iny. Satria efa latsaka ankaterena tanteraka ny firenena. Tsy mandeha ny asa-panjakana isan-tsokajiny. Le administration resany eto. Bloqué daholy. Ny malagasy samy malagasy mifamono. Ka raha mbola nitoy ny krizy iny, de mety maro na ratra, mety maro ny faty, ifamono samy malagasy, ka animba ny fiarahamon'ny pirenena tanteraka ny fitarazoan'ny krizy. De nanapa-kevitra ny SSE. Nanome ny fahefanany colonel Mikael. Ary io fanapa-kevitra ny SSE io de erovany lalam-pandrenana amin'ny article 161. De milaza io article 161 io hoe aucune révision de la Constitution ne peut être initiée, sauf en cas de nécessité jugée impérieuse. Tsy misy afaka manova ny zavatra voalaza amin'ny lalam-pandrenana raha tsy misy tena antony manokana. Le antony manokana zany le voalazako teo. Io zany natao hoe cas jurisprudence. Anatiny hoe en cas de nécessité jugée impérieuse. De ny raisiny SSE ny fanapahana na de sy voalaza ny lalam-pandrenana ilay hoe homena ny miaramila. Satria io le cas jurisprudence. Zany hoe nerovany le lalam-pandrenana amin'ny article 61 ny fanapa-kevitra ny raisiny SSE. Fa tsy midika kosa hoe tsy fananganana ny zavanisy, endrika fananganam-panjakana ny zavanisy tamin'ny tany sy ny fanjakana. Rehefa iveran'ny constitution nazahoana ny fahefana. Zay zany azadino zay. Ka ho anareo tamami zany satria efa hoe ivelany lalam-panorenana ny zavamisy de hoe fananganam-panjakana iny ho an'ny vahoaka mpijery ho an'ny mpanara-baovao moa zany tsy mahalala hoe satria nareo mpanao politika na ny mpitondra teo aloha na ny mpanao politika mifangaro anatin'izao fitondrana vaovao zao de matetika mandritra ny lalàna io arakarakin'izay mety aminy. Raha nilaza zao ny mpitondra teo aloha nangatahanareo mpanohatra rehetrarehetra hoe andao ifampidinika fa latsaka katerena ny firenena de nilaza mihitsy reo tsy misy mifampidinika. Zao nefa niry zareo ndray koa zao ny tena loha laharana mangataka ifampidinina. Zany hoe lalaovinareo zany lalàna kany ho an'ny vahoaka apetraka aminao izay metimety aminareo ihany ve zany no lazaina hoe ara-dalàna eto amin'ny firenena ho anareo mpanao politika. Zany hoe zay rehetra azonareo satria nahazo tombotsoa amin'ny hoe nanaraka lalam-panorenana tsy fantatro hoe sadasada sa tena izy io nisy olo-mavambahoaka misy amin'izao fotoana zao de lasa namorona zany hoe majorité présidentielle tapitampoka zany. Olona loko orange tary tapitampoka teo lasa majorité présidentielle tapitampoka. Tombotsoa ve zany no arovanareo mpanao politika? Aza raisina amin'ny ankapobeny moa ny mpanao politika. Amin'ny ankapobeny satria aza raisina amin'ny ankapobeny ny mpanao politika fa anjaran'ny mpitondra no manaja ny lalàna. Ary anjaran'ny mpitondra no mampiatra ny zavatra voalaza ny lalàna. Io le hoe l'exemple vient de nous. Rehefa izy any amin'ny farany tapony tsy mamelanja an'izay lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany, zay de manaraka daholo ny rehetrarehetra. Azadino zany. Le hoe lasa majoritaire présidentielle zao no miaraka amin'ny fitondrana am'izao io ne misy ny article 72 lalam-pandrenana. Voalaza tsara fa ireo parti politika lany tamina vondrona politika io nivony zany fifanam-panaonana zany de tsy afaka miova vondrona hafa. Zadino zany. Voalaza io. De voalaza ihany koa fa raha minia mandikana zay voalazany lalàna zany de azony fisarana avy momba lalam-pandrenana ataony fananganana. De manontany tena zany tsika zao. Manontany zany. Eto ndray zany tena mametraka hoe manontany tena hoe misy fe zay mesure niraisiny ny ACC zay. Misy fe zay mesure niraisiny filohan'ny antenimera-pirenena zay. Satria zadino fa ny zavatra tsy napaka rehetrarehetra nivon'ny fahefanam-panao lalàna de tsy maintsy mandalo amin'ny bureau permanent. Ilay bureau permanent mihitsy anino
no manaiky ny tsy fanajana ny voalazany lalam-pandrenana eo anivo zany fa fanampanao lalàna zany. ilay bureau permanent teo aloha sa ilay bureau permanent am'izao zao nyresaka anao zany resaka le teo aloha tsony dahoary satria ny herimarana zao de efa tsy resana tsony efa miala tamin'ny vondrona herimarana nahalany azy le izy le voalazako teo efa lozy izy ny fitenenany zay ha dahoary satria le hirimara nanoana n'izao fitondrana tezamita zao de efa miala ny vondrona parlementaire misy azy voalazany lalam-pandrenana tsy voaza zany l'article 72 ny lalam-pandrenana ka sao de ilay jurisprudence tamin'ny fotoanandro tsisy idirany jurisprudence satria nisy olona tamin'ny hafa nge tafiditra amin'ny hirimara de andasa aloha e raha zavatra tsy voalazany lalam-pandrenana natao hoe jurisprudence de zavatra tsy voalazany lalam-pandrenana fatranga nisy taloha andasa aloha e dahoary aka ohatra ary ahy nisy fotoana ny teny ny Eric Rakotoarso tam'izany président ny ACC tam'izany satria nisy ny crise politique de ny teny izy tam'izany hoe manaova pacte de responsabilité ozy namoaka didiny fitsarana 2018 de nandeha ny tsikera rehetra tam'izany hoe fagnamo mpanao lalàna indray ny ACC azadiny fa noho le crise tam'izany raha tsy nandray fanapa-kevitra izy tam'izany de mety bloqué daholo ny administration rehetra tam'izany satria nandeha mafy le crise mivala amin'ny folo sy roa arivo de manaova pacte de responsabilité de io le voalazako teo le article 61 satria le fanapa-kevitra ndraisiny tsy voalazan'le lalàna fa ny raisiny le fanapa-kevitra noho ny le crise de namoaka n'le pacte izy io le hoe aucune révision de la constitution ne peut être initiée sauf en cas de nécessité jugée impérieuse tsy voalazany lalam-pandrenana izy fa ka jurisprudence de ndraisiny fanapa-kevitra fa itiny voalazany lalam-pandrenana e article 72 aza fangarona le cas jurisprudence sy le hoe voalazany lalam-pandrenana fa nitsahana tsy najaina andriamatao président teneniko aminao hoe tranga jurisprudence tenenina ke voalazany lalam-panorenana io teneninao hoe article 72 io fa efa nisy kosa nefa zany tao anatin'ny fitondrana ara-dalàna fitondrany hirimara zany hoe olona taty amin'ny tsy miankina tanatin'ny vondrona parlementaire tsy miankina no nitambatambazany hirimara tao nanoterena ho tafiditra lasa niditra any na de de alazava amin'ny article 72 alinéa 2 misy an'izay dahoary nisy olombaovaoaka lany amin'ny tsy miankina ozy de afaka miditra amin'ny vondrona politika samihafa zay tiany idirana amin'ny fifidianana voalohan'ny fidirana vondrona amina vondrona teneniko zany ao anatin'ny fahefanam-panao lalàna ny resaka eto zany hoe rehefa lany député zany izy satria reny tsy mpanao politika rehefa lany député zany izy de tonga ao anatiny izy de mana safidina izy de zay tiany idirana afaka mivoaka afaka miala izy ka tsy anake le teneniny fa le olona fa tanatina vondrona tsy miankina GPR angambany izy de avao lasa sotomona akany amin'ny vondrona hirimara aferiko ny mandeha le olona resahana eto ane le tsy miankina foana natao anatina GPR afaka manao gymnastique izy tsy ianao tsy mahazo resaka le lalam-pandrenana mihitsy mamay fahafay anazy afaka manao gymnastique izy metimety aminazy de mitratra talo izy de mialako izy fa ny olona ao anatina parti politique na vondrona parti politique vondrona politika parlementaire de tsy afaka miova vondrona na lany bahoaka azy raha zany izy aongana asa mamalany le fanontanianao angaman'le izy zay zany le dika zay zany tiako tenenina hoe samy hafa mihitsy ny cas jurisprudence sy ny hoe ty voalazany lalàna de itsahana ny zava-misy amin'ny assemblée nationale de voaitsaka tanteraka ny lalam-pandrenana ka tsy niala tsy hirimara nge reo tsy hoe tsy lany hirimara zay fa hirimara fa président tsy afaka non tsy afaka satria ty président resahana ty le tsy manantoko politique mbarao araiza le vondrona politika misy an'le filoham-pirenena am'izao le nalana azy teo alovy le voalazany lalàna ne le nahalany azy ty lany tamin'ny vondrona hirimara dikan'izay rehefa nanoana le flou satria normalement tokony position misy azy de hirimara zay fanapa-kevitra amin'ny bureau politika ny hirimara zany no raisiny hoe miorienté makatitsika na miorienté makatitsika
fa rehefa niala amina fanapa-kevitry ny bureau politique anirimara ilay solombavam-bahoaka dia vohitsakitsaka ny voalazany lalam-pandrenana article 72. ka zao nge président ny ankamaroan'ireo niala reo nge olona tsy niankina nandeha nakany amirimara dia rehefa tsy mety tsony le irimara zany fa tahizina manao zavatra dia niala dolodolo raha tsy laza ohatra zany hoe io vepaniliara marco indépendant nanao irimara tsika tsy hiditra ao anatin'le hoe le hoe tsy miankana nanao gymnastika fa tsika hiditra am'le hoe ny olona lany tao anatina vondrona politika. Misy vondrona politika eny tafiditra manona ny fitondrana zao any ny resaky tsika aza mpifangaroana ho a le zavatra voalaza ny voalazany lalàna dia arahana tsaka ny sandavany fa rehefa tsy naranao tsaka ny sandavany dia nitsahany bafoe anao zany le lalam-pandrenana zay zany le izy azadino fa amin'ny article 24 loi 2021-006 de article 24 dia milaza tsara hoe raha misy tsy fanajana ny zavatra voalaza ny lalàna ny feny mpanohatra dia mametraka fitaranana ny conseil d'état voalaza ao zany dia izy le niteneniko tao ny ary io lalàna modifie ao raha mbola lazainy mihitsy hoe ao amin'ny article 2 alinéa 3 izy zay raha tsy diso a io le modifie ao amin'ny stade de l'opposition du 2011-013 portant stade de l'opposition et des partis d'opposition dia mazava tsara ao voalaza ao anatin'io hoe voalaza anatin'io dia mazava hoe ilay parti politika ozy dia aorinany ny fifidiana solombavam-bahoaka dia mivondrona zay lazainy zany mivondrona ireo groupe parlementaire mpanohatra araky voalazana lalam-pandrenana zay mihitsy voalaza ao araky voalazana lalam-pandrenana le groupe parlementaire mpanohatra ozy dia eo anao gaga hoe mise référé amle loi mise référé amina lalam-pandrenana nefa amin'ny lalam-pandrenana tsy parlementaire élu ao amin'ny lalam-pandrenana article 14 tsara nafatarany maro an'izany dia mazava tsara anatin'io lalam-pandrenana article 14 hoe après chaque élection législative les groupes politiques d'opposition désignent d'un commun accord un chef de l'opposition officielle. Les groupes politiques d'opposition, mais non pas les groupes parlementaires d'opposition. Misy nuance zany nefa zareo misy référé hoe vondrona parlementaire mpanohatra ozy araky voalazana lalam-pandrenana zany hoe tsy ara-dalàna mihitsy zany tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana fametrahana solombavam-bahoaka mpanohatra ary tsy voatery ho mpanohatra solombavam-bahoaka io satria le lalam-pandrenana dia mametraka mihitsy les groupes politiques d'opposition ce qui se déclare officiellement d'opposition désigne d'un commun accord un chef de l'opposition officielle zany hoe sanany avoir avec les parlementaires élus ny fametrahana lehibe mpanohatra à défaut d'accord ozy dandrasa aloha lalam-pandrenana mbola miterana io à défaut d'accord raha tsy misy fifanarana le chef de groupe politique d'opposition ayant obtenu le plus grand nombre des suffrages exprimés lors du vote est considéré comme un chef de l'opposition officielle. Lors du vote ny resaka eto izany hoe andrasa aloha hoe tsy hidirany resaka fifidiana filoham-pirenena fa ilay andrasa aloha tsy hidirany resaka parlementaire le resaka lalam-pandrenana fa le groupe politique resahana eto de les partis politiques légalement constitués voalaza ny lalàna azanao za tsy miteny nilatsaka anao zany mbola miresaka parlementaire za zany tsy miresaka parlementaire satria le lalam-pandrenana tsy miresaka parlementaire fa kio namana Mario ny lalam-pandrenana ao amin'ny article 14 alinéa 6 mazava tsara voalaza ao alinéa 6 afaka mijery ianareo ny tokantrano any fa io alinéa 6 io tsy miresaka mihitsy parlementaire fa miresaka hoe
après chaque élection législative les groupes politiques d'opposition aminay nianatra tamin'ny PP ilay maro zany dia ireo parti politique légalement constitué zay ny voalaza ary amin'ny stade de l'opposition ireo zany no mamoaka ny lehibe mpanohatra fa à défaut d'accord izy raha tsy misy fifanarana le chef de groupe politique d'opposition ayant obtenu le plus grand nombre des suffrages exprimés lors du vote. Vote n'inno io le vote le andrasana hoe resaka mpanohy mitony zany le 4 le alinéa 6 non le article 14 alinéa 6 mitohy azanao mitohy zany hoe rehefa tsy mifanaraka ozy dia manao dia zay nahazo vata am'zareo izy nanao rehefa tsy mifanaraka ambava satria ambava moa zany le commun accord fa ary amin'ny modifiant zany izy nataony zareo consensuel nataony parlementaire consensuel dia rehefa tsy mifanaraka zany dia roso tamina vote le chef de parti le nanao an'le commun accord ahoana moa zany nitadiavanay hoe ty mpanohatra avy any amin'ny antoko ty ohatra dia ty avy any amin'ny tamami dia ty avy any amin'ny parti politique resaka eto dia anao commun accord zay dia tsy mifanaraka hoe ihany ny tokony ataontsika dia tsy mifanarana ndroso tamina vote zay fa tsy hitady olona ambadika any dia zay nahazo vaty taminay lasa chef de l'opposition tokon'izay lalam-pandrenana amin'ny tenany io satria nanatonga ny resaksika dia hoe ary amin'le statut de l'opposition zany le hoe 2021-06 le loi 2021-06 modifiant amin'le statut de l'opposition loi 2011-013 portant sur de l'opposition et des partis d'opposition io dia milaza io article 2 io ary amin'ny alinéa 3 izy raha sy diso dia milaza io article 3 hoe ireo araky voalazana lampandrenana izy dia ireo parlementaire élu no mametaka ny lehibe mpanohatra aiza anaty lalam-pandrenana parlementaire élu no mametaka ny lehibe mpanohatra satria ve nampidirina ao anatin'ny règlement intérieur le fametrana ny mpanohatra règlement intérieur hoe tsy ambony lalam-pandrenana fa fifampifehezana eo nivony ny anteny mera-pirenena donc tsy ambony lalam-pandrenana zany azadino zany dia eo zany ao valalanina hoe ahoana ny anakely ny asesiany zany ahoana ny anakely ny asesiany zany satria zareo misy référé amin'ny lelarano dia mantany hoe namaky ve ny asesi sa tsy namaky tsara io ny raha voataonao diagonale mamaky anao tsy hitanao fa ny olona mikirakira anao no mahita an'io zavatra resaky io satria raha va misy litige io ka raha vo diagonale tsy hitanao hoe atony misy point tena précis tsara voalaza lalam-pandrenana tsy hita io raha ohatra mamaky diagonale zay zany momba an'iny dia itenanao hoe ty fitondram-panjakana ty ve zany satria ianao ara to dia nitena hoe transition fa le mpitondram-panjakana hoe tsy manaiky transition zany eo zany dia tena mialatsina aloha aza mihevitra n'olona bady hoe itsika mpanao politika za tsy miresaka mpitondra-fanjakana eto satria mpitondra-fanjakana ny tsy mpanao politika donc mbola novice izy ao anatin'izao fitantanana fa ianareo mpanao politika fa itsika mpanao politika mihitsy ny manabady vahoaka tena asoroko ao anatiny aloha zany ny Flo Michael fa itsika mpanao politika ny manabady vahoaka satria lazaitsika fa hoe ny zavatra voalaza lalam-pandrenana raha voizin'ny parlementaire zany parlementaire am'izao mivoyan'izany hoe satria tsika iny ao anatin'ny zavatra voalazana lalam-pandrenana ary manaja fantatra ny voalazana lalam-pandrenana fa tsisy coup d'état zany fa ny mesure exceptionnelle ny raisina misy ny mesure exceptionnelle non aza atao an'izany tsisy bady eto zao aloha fa ny fahefana raha nalainao eny atenatenany eny ka tsy nanaraka mbaratonga voalazany lalàna dia coup d'état foana ny anarany endrika coup d'état foana ny anarany tsara ny afataratsika an'izany zay zany aloha ny fahefana dia kan'izay dia zao toy izy mifantaninao raha zao aloha namana samiary fleurio tena variana mihitsy manaraka ny fandaranao matetika raha mahaino anao ohatrany mahita an'izany hoe honorera kotormanana bisy zany mahita anao amin'ny fahaizanao mikirakira ny lalam-panorenana
ary matetika tsy misy diso mihitsy le izy zay artikla teneninao fa nisy fotoana nanarahako mba jerevako sao de mba diso ary ty teneny rangaty fa tena presque bon tsy ary tsy hoe manana fa tena hainao tsara zany no tokony ataony lay mpanao politika rehetrarehetra mpanao politika tsy maharaka ny resaka lalam-panorenana satria ny lalam-panorenana nge no entina mifehy ny fanaovana politika eto Madagasikara fa tiako iverenana am'izay ato am'ty hoe ianao moa ty hoe karazana ohatrany hoe nanakiana zay ngamba no tenenako azy malefaka hoe nanakiana ireo mpanao politika manambado anay vahoaka satria milaza fa manaraka ny lalam-panorenana zao zava-misy zao nefa ny lalam-panorenana ara zao tsy misy hoe filoha raidy misy rehetrarehetra fa ny mahatonga amin'ny teny an'izany sao kosa ary ve président antoko politika tamami tsy mbola nahazo toerana ao anatin'izao rafitra misy zao no mahatonga azy mametraka hoe manabady fa raha ohatra ka tonga de fanotondrina ministra zao samy ary fleur eo mety hafa ny zava-misy zao azadino namana mareo voatsela kora ngamba nanambara tamin'ny fahitalavitra hafa le ABC ranga voatsela zay no ny teny hoe tsy mazava ny tondrana ny telezamita satria tsisy rafitra mazava itondrana ny telezamita de misy oppositionné mpanohatra ny tamami azadino fa satria ny mpitondra am'izao fotoana zao ihany no milaza fa hoe tsy mivoaka ivelan'ny lalam-pandrenana zay izay reny nampanohatra anay raha na avant élection zay ny mpanohatra donc raha zay zany nitondrantsika anazy mpanohatra foana ny tamami jusqu'à mandriky ty nandroany satria programme contre programme nampanohatra anay ka itera tsy mana programme de zay zany anara-generany fotsiny programme mbola tsy mazava mety anoritra ny PGE ny zatsoatsy fa atreto nitondrana ny telezamita tsisy rafitra mazava eo zany aloha zany de tsy afaka mihitsy ny mampanohatra anay eto eo anivon'ny tamami raha nezakazaka zahay raha saka toerana teneninao zany raha nezakazaka mety efa tany an-tapatany zay fa mbola tsisy an'izany anay zay de efa nisy opposition mpanohatra ary oka tsy ataotsika mibahana fa matonga any manao politika samy mila fahefana zany atao mazava ohatran'izay zany le resaky tsy olona tsy mila fahefana zany mandainga ny mpanao politika milaza hoe tsy mila fahefana fa amin'ny fotoana mahamety azy ary fahefana ampiasaina ary azadino tombontsom-bahoaka tamin'ny tekezamita ako tam'izany parlementaire tam'izany parlementaire tamin'ny transition tao de niteny tsara hoe tam'izany de efa niteny hoe ny toeranay tsy tadiavany fa rehefa nasorony nga ministra de ny sezanao foana fa ny sezany no mitady olona hipetraka amin'ny toeranao taizanao neta ministra ka hoe nibata miaraka tamin'ny entana izy raha tsy hoe misy cas exceptionnel nangambany de nibatainy ny sezany fa ao ambronao foana io donc le baga zany mitady olona hipetraka amin'ny toeranao ka ny filazana matetika mpanao politika tsy mitady toerany nareo mitady toeranao koa zy mpanarabavao lasa mirefarefa le débat rehefa izay io ohatra n'opérateur ihany l'opérateur ne matoa mampiasa vola tsy ampiasa masokarena n'opérateur fa mitady bénéfice ny mpanao politika matoa manao politika de mitady bénéfice politique satria tsy afaka mampandroso ny programme izy raha tsy manana fahefana zay natao hoe tombony raha politika izy ny mahazo tombony amitsanga amiseho anankiray tsy adevitra aminazy zany resaka hoe seza lasa mirefarefa le débat fa sao de le hoe ireo député ireo solomavambahoaka am'izao fotoana zao no hoe nitazona ny seza satria matahotra raha ohatra ka hisan'ilay accord politika sahady de ho ravaina ny antenimieram-pirenena de matahotra reo de tsy ho lany zavanisy ane zany azadino azavantsara ary azadino jery atsika satria araka ny teneninao hoe te hoe miaro ny toerany nisy ane zany miara-mahitsy tsika tao amin'ny assemblée nationale fa rehefa niteniny ny mpanohatra hoe anao empêchement de nidradradrata tamin'ny radio sy télé ny asana fahefanampanao lalàna rehefa hiditra amin'ny empêchement raha fahefanampanao lalàna manana fahamatorana de tsy ilaza amina mpanao gazety mihitsy izy hoe anao collecte na signature na marere feo zany mpanao gazety hoe
misy kolekana signature-nao mpangorokona paisemao any de minao reny mihitsy iny jusqu'à pahazahoanany le sonia tadiavina hoe fenony corome zany fa tam'ty oataoata ny mpanohatra ny andro voalohany de ireo mpanohatra 9 no nanao an'ilay signature normal be le filoam-pirenena teo aloha raha nanao napiatra ny article 60 lalam-pandrenana nandrava za io de lazana lalam-pandrenana ny filoam-pirenena irery any no afaka mandrava ny fahefanam-panao lalàna na ny chambre basse rehefa avy nankahevitra amin'ny nampahafantatra ny prime ministre rasa aloha sy naka ny hevitry ny filohan'ny fahefanam-panao lalàna anankiroa na le chambre basse sy ny chambre haute ary io tsisy resaka hoe alaletra eo fa noho ny séparation de pouvoir na ny téléphone re de fa mety ka ninina moadira ampiasain'ny filohan'ny antenimera-pirenena na moadira ampiasain'ny filoam-pirenena ny filohan'ny sénat de rehefa tonga ny fanapa-kevitra an'le filoha hoe andrava izy de afaka mandrava izy donc zany ara-dalàna igny na de ny tena raha ny sasany hoe tsy ara-dalàna lalam-pandrenana ny resaka eto manazava ny lalam-pandrenana fa tsy fiarovana an'le filoha teo aloha ilay mara-dalàna azy no izy hoe afaka mandrava ilay izy hoe any Dubai no mandrava azy zany no mety tsisy idiran'le toerana eo tsisy lalàna amin'ny teonay na izany toerana misy azy ay tsy misy hoe ao tsisy an'izany lalam-pandrenana tsisy an'izany lalam-pandrenana azavano tsara hoe ny azonao satria raha izay zany nitondranao azy de tsy afaka raha filoam-pirenena zany any amin'ny toerana zay any ivelana any tsy afaka mamebaiko na amin'ny firenena misy azy izy zay indrindra manko tsara hazava tsy mitombona zany fa zay eto manazava techniquement voalazana lalam-pandrenana zay zany iny fa izao anefany rehefa nahita an'iny am'izay ny fahefanam-panao lalàna satria noho nle fiarovana seza tenanao teo de naniry mara raha sambaditaka de nafenan'le corome mahay ny endimboanjo taorinan igny izany hoe rehefa nandeha amin'ny aina manjary sy fahita lavitra zany de solution na ny tena marina satria le intention teo aloha anao n'le paiement ambola tsy tafapetraka amin'ny bureau permanent voalazana lalàna raha tafapetraka atao amin'ny bureau permanent satria feno le corome le lavaizany le lavainanao vazany farambarana hoe hanao an'le paiement de tsisy azony filoam-pirenena atao intsony raha vao tafapetraka amin'le bureau permanent le taratasy le signature ametraka an'le fahefana ametraka an'le fanananan'le filohan'le ao amin'ny secrétaire général zany rehefa tafapetraka karaha zahoana récépissé de tsisy azo atao tsy afaka mirecevoir izy diplo ino zany tsy afaka mirecevoir non tsy afaka mirecevoir ambassadeur izy tsy afaka mandray fanapa-kevitra amin'ny zavatra tiana atao izy miandry ny fanapa-kevitra ny assemblée nationale le vote zany le vote sy le didy avoaka ny associé avy eo hoe le vote aloha ny resaka eto le 48 heures iny satria aorina 48 heures to de passe la vote de rehefa mafeno an'le atsasa manila moa zany de fa zay zany le izy tsy misy nefa an'izay tsisy zay satria ianao mitena hoe le fiarova-tseza de o zay reo no ny tena ny aseza ny hiry-mara de nanampy an'reto mpanohatra reto tsy ny hiry-mara rehetrarehetra tsy ny député hiry-mara rehetrarehetra fa raha ohatra zay le izy de vohitsaka le article 72 aloha satria mivoana amin'ny ligne directive an'le hiry-mara ianao azanao fa zanatrehetra zany fiarovana seza azanao niaro seza koa ny mpanohatra le ao anatin'ny assemblée satria ina ny antony rehefa feno le corome tsy nandalo tana bureau permanent itsona neka nijanona 48 heures tao le izy fa avy de nanao passe la vote de teny zanao exceptionnel zany non bafouille anatanteraka na lalam-pandrenana ary sao de noho zay antony zay ry nahatonga ny ACC hoe tsy nitenira compte zany hoe tsy nandray tsy ny considéré an'iny ny ACC fa noho le fitaraina nataony ny 7e vice président satria zadino fa ny mpanohatra iny institution anankiray anivona fahefanam-panao lalàna
azadinareo zany io le article 119 lalam-pandrenana dia afaka mangataka ny aviany ACC zany fampiarana ny lalàna article 119 lalam-pandrenana misy am'zay oui namoaka ny mididiny ny ACC azanao fa eo amin'le fanomezana fahefanany ny tsy voalazany lalam-pandrenana fa ny arovany article 161 le décision raisina resaka eto décision raisina ACC misy nuance zany eo 12 minitra sisa ananatsika andematoa président ny Tamami iverina ato anatiny adihevitra tanteraka am'izay tsika marapara anazy amin'ny resaka hoe inona ary zany lalatsaina tokony hitondrana an'izao tetezamita zao raha ny tokony ho izy indrindra mbola ilaina ve ny fanendrena mialohan'ilay dinika fanaovana ny reto hoe lehibe ny faritra sinisisy satria eto anao mpanao politika ary mandalina ny lalam-pandrenana zao azadino ladino fa io moka hoe lalaovitsika re lalam-pandrenana satria reo amin'ny assemblée nationale dia miteny hoe tsy mivona amin'ny zavatra lalam-pandrenana ny rasin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao no zany tsy coup d'état io de oara fa lalaovitsika hoe le lalam-pandrenana teny hoe aza lalaovana tsara satria ny fitondrana amin'izao fotoana zao sy ireo mpomba azy dia manizingizina fa ao anatin'ny lalam-pandrenana tanteraka ny fanapakevitra raisina dia hitena ry ahy inona moa ny ilaina n'le hoe conférence nationale itsika zao ny azadino eo le mandiso ny fitondrana amin'izao fotoana zao sy mandiso ny mpanaraba avao hoe ao ataony conférence nationale ny tamamety aloha dia tsy manakana le conférence nationale fa zao azadino lasa aloha zao azadino ny conférence nationale ny ka andamina ny rafi-piaramonina sy ny rafi-pitatana-pirenena rahatry zay zay ny conférence nationale izany hoe le olona anday anjareo dia anao torapo ny marary azy sy ny zavatra hitany na fitondrana fandimby amin'ny faritra misy azy tsirairay ka andrina an'izay anivon'ny conférence nationale izy fa ny rafi-pitatana ny tezamita izany hoe le conférence nationale zany hoe iverenana makany amin'ireo retour à l'ordre constitutionnel zany hoe tsy maintsy miafara amin'ny fifidianana lalam-pandrenana zay ny tena ilaina conférence nationale areo le mandiso tsy haiko hoe nandray tena manontanytaina hoe fa inona loatra nanaty saintsika mpanao politika noho ny fitiavaseza ve dia tena tampona mitsy le maso fa matoa tetezamita dia rehefa tetezamita andrasaka dia misy ny charte de la transition misy araha ve zay charte zay ny charte de la transition dia mametraka ny hoe hitondrana ny tetezamita atreo ihany dia mamoaka makany amin'ny hoe retour à l'ordre constitutionnel dia iny charte iny de la transition ny accord politique ny mandray anjara manao an'iny fa tsisy olo-pirenena tsotra anao charte de la transition zany taiza nisan'izany raha zao tontolo zao pays africaine rehetrarehetra zay nanao nakafefana tena ampelantanan'ny olona manamandahy nana légitime ny fidiny vahoaka ka tsy nalavitra mandaa voalazany lalam-pandrenana dia tsy maintsy nanao charte de la transition ambony ny lalam-pandrenana eo kosa aloha ny charte de la transition dia ambony lalam-pandrenana zany hoe banga zany zay zavatra zay amin'izao fitondrana zao zay ary tokony alohany lay ny charte de la transition tokony mandeha alovany conférence nationale re tompoko fa atsoina goavana no mametraka ny conférence nationale amboaka charte de la transition tsisy nanao an'izany tsy fantatry ny olona zany sao dia nangina ary nareo mpanao politika tokony hiteny an'izany na tokony hivoy an'izany tsy nahasany teny tsy le hoe mangina ny mpanao politika fa anatin'ny mpanao politika mihitsy ny mivoy an'izany conférence nationale zany dia manontany tena anao hoe ny olona mitena an'izany hoe manana expérience politique ny parti politique amina firenena anankiray ireo parti politique rehetra satria politika ny tonga ny firenena mitondràna ny firenena dia io le dernier recours raha voiny fa misy korotana amin'ny firenena dia io foana natson'ny ACC manao an'ilay accord politique izy ny tokony andray anjana anatin'iny ao le mpanao politique ny tena hoe le parti politique légalement constitué nyresaka eto io le dernier recours raha misy fakahefana eny antenatena eny dia mity ao anatina période de la transition dia tsy maintsy ataony accord politique aloha dia iny mamoaka an'le hoe charte de la transition dia iny mandrava ny rafi-pitantanana rehetra nisy teo aloha satria ivelan'ny constitution zany ny fahefana eo ny tantanana firenena dia iny mandrava ny rafitra rehetra
de mametraka ny rafitra tokony isy olo azy le rafitra de ampidirina ao anatiny ao amin'izay ireo nytolona sy ireo parti politique sy ireo société civile arakaraky n'le rafitra mifanandrifiny ny fahefana tokony isy azy ka sao de hoe tsy te hizara sezy amin'ny mpanao politika rehetra olo-bavam-baoaka rehetra nahatonga andreo tsy nampiditra n'izany sarota raha io ne nataonao ny conférensionnal tsy maintsy afara amin'izay foana e tsy any le izy fa eo amin'le fanapa-kevitra hitondrana ny charge de l'attention tsy anjaran'ny feonam-pirenena manao zany misy adevitra ho tapaka ao aiza nafatarany zareo an'zany hoe inona moa zany no de reo mpanday anjara rehetra reo zany nanao signaturana charte tsy mampety azy ny parti politique légalement constitué no mametraka ny charte de la transition de misy rafitra zany hitondrana an'le titezamita atreo ihany inona atao hoe charte de la transition mametraka ny rafi-pitantanana ao anatin'ny ivelan'ny constitution fa ny olana ne tsy miasome an'le coup d'état le fitondrana am'izao fa hoe ao anatin'ny lalam-pandrenany azabadona ranga le olona tena miaratsiny mahitsy be mihitsy ny tenako mitena an'izany azabadona ny olona fa rehefa ny acte no rasinao ny fahefana am-pelantanan'le lanim-bahoaka zay 5 taona meny lalam-pandrenana iny ka tsy nalavitra manday iny na inona itsy bahoaka nisy teo de nialika ao ambadiky n'le tsy bahoaka ianao natan'le fahefana zay zany le izy zay ka zay izy ka ireo mpanao politika manana solom-bavam-bahoaka nge no tena mivoy an'izany hevitra zany andao ara lalaovitsika ara le lalam-pandrenana satria zareo zany ao anatin'io fahefana io hoe ao anatin'ny lalam-pandrenana tsy le nakorane zany ny feonam-pirenena fa ampiaro ara le article 72 lalam-pandrenana voalaza tsara io article 72 lalam-pandrenana io hoe le décret pris un conseil des ministres fixe le nombre des parlementaires ampiaro io aza ampiaran'io satria ianareo ihany ao anatin'ny solom-bavam-bahoaka miaro n'izao fitondrana zao no milaza fa hoe tena ao anatin'ny fanajana lalam-pandrenana tanteraka izay ary tsy mivoana le lalam-pandrenana zany hoe de ampiaro ario satria zareo ihany no mivoen'le hoe mesure exceptionnelle ka raha ampiarina zany io ina ny avantage am'izay ina ny avantage am'izay 200 na 300 ina ny avantage am'izay manana avantage le filoha Mikael satria apiditra ny kotany izy ao anatiny io mpitolona rehetrarehetra apiditra ny kotany izy de ibaliser an'le nombre satria ny majoritaire ao na titsika na tsy titsika iny iry marafona de antany hoe mety amin'ny fitondrana am'izao ve zany sisikevitra roa zany apiditra ny kotany izy de apiditra mpanohatra hafa koa izy ivelany io satria tsy maintsy apiditra mpanohatra izy tsy atokany rety mpanohatra nivadika rehetra izy apiditra mpanohatra izy de ka izy ny satria mesure exceptionnelle tsy maintsy ataony surnombre ny reto lefa miaradia amreto apiny ny kotany de miakatra ny nombre de lasa mana majorité izy ao anatin'ny assemblée mana majorité assemblée na aty amin'ny sénat zay zany le izy de apiditra mpanohatra hafa légalement constitué avoaka ny ministère izy tsy maintsy apiditra koa izy zany de eo am'izay raha fa tsy maintsy ifidy lehibe mpanohatra de teny venao fa mbola io raha io no lany ao tsy ho mila vonjitsony aloha raha zany tsy mila zany ane tsy mila conférence nationale le tsy mila charte de la transition raha tsy tianareo le charte ane de azonareo atao no mampiatra ny article 72 lalam-pandrenana eto zany sady miteny manazava lalam-pandrenana mamea solution tsy zay tenako anao hoe zay na de mpanohatra ary de mametraka foana hoe balizy mba tsy obrika amin'ny tsokony naleny ny mpitondra ny mpitondra aloha zany zao de ny tariany colonel Mikael natira mpitondra zany reo aloha zany ny rôle anay mpanohatra ane de hoe io le voalazany ao amin'ny statut de l'opposition no milazany io hoe le rôle de article 12 le rôle de contre-pouvoir consiste à émettre des critiques objectifs ny mpitondra Mikael fa tafita mpitondra ihany koa zao ry firaisan-kina niaraka tsika zao ny mitondra le lohany mihitsy lohany anao za miresaka fa manaraka fotsiny ny ato zay mpanohana de ny rôle anay mpanohatra zany manao balizy manaja ny alternance démocratique balizy zay zany le izy ka izay le tenako anao hoe ao ane mbola lazainao koa ny azadiny koa fa mbola lazainao anatin'io statut de l'opposition io de hoe le chef de l'opposition à l'éducation des membres à l'éducation des citoyens paragraphe 5 io ao amin'ny article 22 nga ministère sy diso
mbola tsy niala zany à l'éducation à la critique comme je dis des actions du gouvernement donc zany amiko aloha zany rehefa hijanona anatin'le lampandrenany foana nareo de tena miatsa ny fitondram-panjakana taren'ny colonel Michael apiaro andriamato filoha aza miafiafy misy anao ny article 72 raiso fahefana tanteraka anananao zany raiso eo amin'ny conseil des ministres io le hoe le décret pris en conseil des ministres fixe le nombre des parlementaires zay le izy de milamina ny tamin-fanjakana misy ny apaisement politique satria ilaina apaisement politique tsy ilaina accord politique zany tsy ilaina fianambe-pirenena zany efa tafiditra ao ny solotenany saudi avinao ny accord politique ny mety tsy ilaina andrasanana zany toko teneny tsy ilaina tsy andrasanana zany azavaiko tsara hoe tsy andrasana ny fianambe-pirenena zany zay ngambany zay fanapakevitra zay fa ka zay le teneko hoe andamany rafi-pitantarana mpiaramony pirenena rahatro zay ny conférence nationale ny fianambe-pirenena zany ary tsy maintsy hoetinana assemblée constituante afaka mampiditra izy satria conforme la constitution fanapakevitra raisiny na andalo amin'ny SSR io areken'ny SSR satria mesure exceptionnelle zany président Tamami mahafinaritra ny adevitra miaraka aminao efa mandiva ifarana ny fotoana tsy ampy akorina ary mbola betsaka ny fanontaniana tiako apetraka nefa dia efa ifarana sahady ny fotoanatsika ka miangavy anao ilay antso farany zay tena mavesa-danja tianao ampitaina na ho an'ny mpijery antsika na ho an'ny mpanao politika na ho an'ny mpitondra araky teneninao teo ampiaro ny article 72 ny lalam-panorenana zany fotoana zao président Samiar Flerio marina tokoa fa natonga n'izao fanovana zao dia noho ny disadisa politika sy ny tsy fahenona nisy nandritry ny fitondrana fandimby dia reny rahantsika mahita reny ny zavanisy dia tsy valapatra amin'ny intsony ny tenanay fa ny zany latsy zany zadino fa amin'ny maha-olombelona dia misy foana le hoe l'erreur est humaine any tsirairay ny fatosoana ka eto dia manao antsoavo ny fitondram-panjakana manao antsoavo ny mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana oka re mba hajanontsika ty miangavo mba tsy isin'ny vengeance politique satria tsy kolotsaina malagasy zany ny kolotsaina malagasy dia ny hoe ny fifampiresana ihany inona aloha le hoe vengeance ny vengeance politique manko dia le hoe zay zao no mitondra dia zay tiany ataona atao dia zay tiany samborina araky ny zava-misy am'izao mandeha zany karaha olona nanodikodibolam-panjakana ve zany dia samborina dia lasa vengeance politique andrasa aloha hafa indray manko ny hoe nisy acte natolo anakiray ka approuvé anjarany lalàna zay fa ny vengeance politique anie dia le lonolony dia misy olona mampiasa fahefana tsy tokony anazy dia mamebaiko ny exécutif zany natao hoe vengeance politique zay tsy au courant akory le filoham-pirenena fa tatao hoe misy mamebaiko fotsiny samborony ihany fa zao nataony zao nataony iny zany manko tafilo anatina vengeance politique hafa indray ny hoe nanao acte nisy adalàna nataony mifanipaka ny zavatra voalazany lalàna dia anjarany fitsarana no manao ny farenjena fa nisy ane zany tamin'ny fitondrana teo aloha misy zany tonga dia hoe samborona fotsiny dia amarona dossier dia oka mba tsy sisy ny zavatra ohatran'izany le tompoko satria itsika zao mitady fiarahamonina mirindra azadiny fa samy malagasy tsika na dia tsy mitovy zany hevitra ny firenena iraha manana ka antsoava ataon'ny flora nationale Tamami dia ny hanehoantsika ny firaisampo-pirenena satria tsy misy ny fanovana raha ohatra tsy voaja ny firaisamony-pirenena zay ngamba ny avy aty aminay anivany Tamami dia makasitraka makatelina misaotra ny mpanarabavao rehetra nanaraka hatramin'ny farany misaotra ihany koa ny mpanao gazety Mario misaotra ihany koa ny technicien nanatosan'izao ndaharan'izao makasitraka tompoko dia izay tokoa no azonay naroso ho antsika amin'ity anio ty ny vahiny teto amintsika tsara-patsaivina dia ny filohany antoko Tamami dia Andriamatoa Samiar Flerio Tourson Mario Andriana Andrasana nanolotra ny fandaharana ho antsika mpanantenantsika fa hanambahiny hafa indray tsika amin'ny heriny anio toy izao indray makasitraka atsika rehetra